Marika Ravalomanana mibahana loatra ny fanenjehana eo amin'ny tontolo politika. Fampidirana amponja any Arfinina meloy ny HCDDED. Garmaki andotapenaka tsy fantatra mazava ny lamina napetraka. Atena ny akoriabo anao zay magnaraka ny fahitana amin'izao alina izao tonga soa ato agnatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao magnasa mampanajany izay agnaraka hatramin'ny farany ny antotanisa ny CCO ny androany ity makasika ny tsimokaritina coronavirus no anomboantsika ny fiarahana fantatra amin'ny enina indray ireo olona mitondra nyity tsimokaritina eto Madagasikara araka izany dia 20 ireo mitondra izany ho antsika eto iray amin'ireo no fantatra fa ao anatin'ny aretina mafy amin'izao fotoana izao raha toka 7 no efa miatsara ny fahasalamany misy kosa ny ainana fohy fanamaly ny filazany ny teleny serasera avy eo anivon'ny fiadidinany ny flou Marika Ravalomanana kasika demokrasia nambarany fa zava-dehibe ny fanentanany rehetra ao anatin'ny ady izay atrehan'ny Madagasikara no mitondra ny andindiny izay amin'ny tany état d'urgence toy izao tsy ilana intsony zany démocratie tena diso be zany ahitsiko tsara mihitsy samy hafa ny atao hoe état d'urgence sanitaire misy hoe sanitaire tem-baty sy ny état d'urgence amin'ny tena misy zavatra mitakotaka amin'ny politika samy hafa fa aloha ny tena tsara indrindra dia ny fandresena lahatra ny olona resy lahatra ny olona hoe erovana ny ainao ny aitsika ny ainareo dia sasao ny tanana tia ny savony tia ny daba tia ny barika sasao tsara ny tananareo fanaraka tsara nareo janony nareo ny hatrany mba tsy hanaparitaka ny hafa aza miangona mihitsy nareo sao dia mampididozana ampiangonana tangatany-kaore fa mijanona ny hatrany samy hafa ny filoam-piangonana sy filoam-politika filoam-piangonana ny teninireo ka dia ataona moa zany fa dia aloha tsika zany mba hiboko ihany eny ara aloha ataontsika mandeha mivantana amin'ny afatra sasany ny fanaovana ny herinandro masina otran'Andriamanitra fa mbola manakevitra an'izany fa mpanao politika afaka mihetsika izy raha misy ny volabenao io zay lazaina fotsiny zao tokony ataontsika tsy vahaolana raha teo ny manome tsindro ny sabotsy teo kosa no nahiditra amponja teny an-tanimora Arfinina Ilso izay tsikirany misy olona mataty tsikira satria izy manao tsara dia manao ny lalana tena tokony izy dia mataty izy hoe eny ary dia iny raha mba hitonareo fa misy olona tsy mataty tsikira fa iny koa reo mantea dia tsikirany aby koa zany zao mahatonga n'le resaka mpanao gazety io satria tsikira le olona mataonao tsikiren'ny olona mizatra tokony tenen'le olona zany io tsara ny de tenenina. Eo amin'ny lafiny politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara kosa dia nanio ny heviny ihany koa omaly alina ny flou Marika Ravalomanana izay flou national ny antokotiko Madagasikara no sady floan'ny RMDM na ny rodoben'ny mpamora makasika an'izay resaka tontolo politika eto Madagasikara izay doaratsika avy hatrany ny fanadihadiana. Mibahana loatra ny fifanenjehana sy ny tsy fahatokisana ny mpanohitra eto Madagasikara tsy mipetraka ny laharam-pahamehana izay terena amin'izao vanim-potoana ao anatiny ny fisehon'io otrikaretina coronavirus io anie dia tokony ahafahantsika maka lesona tsara eo amin'ny firenena izay efa tratrany amin'izao fotoana izao eny fa na ny zareo Amerikanina ary dia ny firaisan-kina ihany ary tsy maintsy ao anatin'izany reo izay tsy mitovy hevitra fa samy manan-tsaina ary reo izay tsy mitovy finoana fa samy mipetraka amin'ilay toerana dia tsy maintsy miray iny ka tonga amin'ny tenan'izany dia ny fahatongavanareo eto amin'ity toerana ity androany dia tena zatra lehibe mba ahafahako milaza aminareo mbola veriko ihany fa tsy sanatry avy mivava mitady toerana aho na mitady fahefana fa te hanampy aho ary tia laza ary tia hizara ny zavatra traikefa fananana sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany maniry raha mba maniry le mba samby apetraka any aloha le ampo politika satria zay le nresako tao aretina aloha zany aretina tsy hita maso nefa mianaka be ny divatsika ary indrindrindrindra misy ny fanampiana raha fanampiana koa ka tsy hita maso koa
na tsy malala koa tsy mandeha ny transparence zava-doza koa satria laza vao miha mametraka an'le ahiasy tsy havanana ary izany mahatonga hoe mba hisiny rehetrarehetra tena anana rispo sy faharesinendahatra tanteraka andrenjara dia tovy mangarahara ny fitantanana misy zava-misy sy ny fanomezana azo ary indrindraindrindra ny fampiasana azy. Ao tantrano tsy efa irery ilaina ny fifanomezan-tanana rehetra tsy ankanavaka ahafana miady amin'ny fiombonana izay mety hahafaty ny piratanana manao an'ireo firenendehibe izany mila tanteraka politika mihitsy anakely ary fa milaza ny aopoko ao sady filohan'ny antoko timano filohan'ny antoko mpanohitra mivory teto foana izahay dia milaza hoe ahoana ny tokony atao fa raha ohatra izy tsy maintsy anay mbola tsy tonga zany le fotoana tokony antsony anay izy mahalala an'izany fa tsy za izy mahafantatra hoe tokony antsonindreo fa matoa ny any an-dafy ohatra ny eo afrantsa niantso an'ry Le Pen izy niantso an'izay mpanohitra tany izy samihafa ny fomba fisainana samihafa ny fomba fanaovana analizy ohatra Donald Trump niantso an'rareo ino izy ny démocrate izy na dia niady be ary izy Pelosi dia misy antony ny fomba fijeriny fa za akory tsy hanery azy hoe atsovy zahay fa niantso ny androm-panjakana izy zany tokony zarainy koa tokony délégué amin'ireo an'ireo koa ny asa sasany fa tsy atao rery niantso ny filoam-piangonana izy efa mivavaka reo efa anao herinandro masina ny terinandro ty teny aminareo zany hoe tsy midogo zay hoe atsovy fa milaza aloha zay zao milaza zay hoe zay koa vonona satria zay fantatra ay fa am'le hoe mondialisation na globalisation resaka faneraserana ary za zao nanontanianareo hoe ianao fa mitondra teo tonga ny ady ahoana ny fanampianareo anay amin'izao zavatra amin'ny tany zao fa nareo amin'ny mondialisation ny économie tonga ty aminay nareo. Saika ireo olona hita matetika ihany no miseho amin'ny fahitalavitra ny atoandro atiombonana nefa no atao ka tokony andraisan'ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernement anjara avokoa manao inona ihany koa ny prime ministre amin'izao fotoana izao atao mihitsy le transparence dia ireo androm-panjakana rehetraireo sena miasa daholo fa tsy izy rery miasa tsy anao rery miasa tsy anina rery miasa paseho miteny teo ay zao ministre ny santé re olona izy nge tena topotra ndraikitra voalohany mitera raha te mba mitenena anao rangasina rangaha satria état d'urgence sanitaire izy ty fa tsy état d'urgence mpanao communication sanitaire io fa tsy hoe état d'urgence politique na hoe misy rotaka eto sanitaire zay zany démocratie ahafana aminazy amalesy lahatra ny olona raha ohatra misy baitso omena azy satria mbola misy olona ambonina mibaiko azy dia ny filohan'ny république tsy maintsy manao izy raha ta hijanonao dia mba sy ovy izy misy olona mahazo aina tsara botabotena azy sina miteny izy hoe teneny anao mankahery ny rehetra ny filohan'ny atokotiko i Madagasikara Marc Ravalomanana manoloana ny zavatra iainan'ny firenena ankehitriny mampahery sy raha fo mitondra mbavaka ho anareo izay tratran'le otikaretina izahay ary engany ka tena hositrana somatsara ianareo fa Andriamanitra Jesosy Kristy izay veritsika mpanjaka manana ny hery rehetra afaka manampy antsika izy afaka manala ny otikaretina fanahy zany tsy maintsy miezaka koa isika indrindra isika malala tsara ny tokony atao hoe tandrema ataoriny fanambarany filohan'ny repoblika any alady teo hitatony verina tamin'ny andavanandro ny fiainan'ny olona sasany koa reo olondreo alazaina zay fa manomboka désobéir na hoe tsy manaraka ntsony zay toromarika mena fa misy dikany ratsy be zay ratsy ho iaho satria efa mizarza tsy tantontsony io alohanay maty rapitsiziko zay maty androany raha izay zay mahita izy fa nareo mizara janony any ny fizarana io fa tena tsy mitovy ny fizarana azy efa ratsy zay sinina zay raha ohatra anao laza hoe mavy gomaly izy teny dia androany ny olona fa tsy manaraka zavatra tsy dia tsara zany izy sinina zay zany tokony ampieritreritra azy zay nge le lazaiko hoe ny mpanohitra zay mieritreritra nareo fa tsy manana olona mpanaraka zay tamin'ny fifidianana ngeka raha voalohana nareo zay faharoa fa tsy atao hoe voalohany keo olona nanaraka anareo zany olona tonga dia efa tonga dia tsy miteny tsony fa reo a no tsainreo raha misy zavatra tsy lafaka kely eo dia tonga dia anareo loatra dia tonga ditan'ny olona zay nge mitantany zay reo mahena hoe hitanina trano ny rehetra hijanona ny an-trano ary anazy ireo fepetra rehetra nomena hifehezana ny aretina malohan'izany indrindra tsy mitsahatra nan'olotra sosikevitra entina mifanampy an'izao fianaky ny aretina covid-19
zao ny filohan'ny Tokotiko Madagasikara sady filohan'ny RMTM na ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Amin'ny situation exceptionnelle toy izao dia tsy maintsy manao formulation na stratégie isika na mamorona paikady hidivana amin'izy io. Dia firinitsika ao ao anatin'ilay stratégie zavatra telo efatra. Voalohany indrindra aloha mangarahara, faharoa communication zavatra misy, fahatelo ny objectif na ny tanjona tratrarany, ary ny faefatra solidarité. Dia lazainy amin'ny olona communiquer na ilay olona hoe izao ny communication alefa aminareo. Misy an'ity otrika aretina tsy hita maso ity izay mampidi-doza ary arety mandingana. Noho izany mampitandrina anareo izay ny tanjontsika dia erovana ny ainareo. Ary nefa koa nareo tsy maintsy mandray anjara, tsy maintsy tena resy lahatra mihitsy amin'ilay izy. Dia amin'izay tapa-kevitra mifanaraka tony ny rehetra. Ianareo antoko politika, ianareo chef d'institution ianareo, reo aby ny ndraikitrareo. Zay le atao hoe QBM, quantitative business method. Misy méthode io, quantitative business method, QBM. Quantifiena daholo zany le olona hoe reto misy an'ilay olona. Dia amenazy daholo liste ny zavatra rehetra ataony. So izy io samy mandeha fotsiny izay amenazy. Za zao raha ohatra hoe mizara bidon, izy bidon itsy mba mampiseho an'ilay olona. Modèle fotsiny reny. Dia za zay manao an'ilay communication tsy maintsy mampiseho ohatra aloha. Noso aminareo Madagasikara. Ary noso izy peda be ny tombontsoa ananantsika zany. Azo fehezina tsara io. Azo fehezina tsara. Ary ny fifandraisana aingana dia aingana amin'ilay olona fa manana an'ilay coronavirus. Izay niarana ny tena fijery aingana. Voalohany filazana amin'ny olona rehetra inona aby ny azo atao aminy satria mbola tsisy fanefitra. Dia mitandrina ny tenanao ianao zany. Faharoa, rehefa mitandrina ny tenanao dia amenanao izay fomba ahafahanao mitandrina azy. Fanasana tanana tsy vidim-bola fa ilay olona tompon'ny tanana no manasa an'ilay tanana. Ao anatin'ny 20 seconde. Amena savony izy, amena rano izy, ary indrindra amena an'ilay masika izy. Ty masika ty tena ilaina, izy ny tena tsy ilaina, ilaina. Milaza amin'ireo le firenena matanjaka ireo tsika milaza hoe inona fotsiny ny antony ilana mondialisation na globalisation. Ilozanareo zany zay efa tratran'ity otrikaretiny ity. Zao tokony hifanampiana. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa indray dia nivoaka tamin'ny fahanginany androany sy ny avy eo anivony HCDD manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra fa ny fanagadranana mpanao gazety. Tao rahantsika ny fanadihadiany Laurette Berton sy Toky Ramarolaha. Mifanohitra amin'ny fepetra raisy ny fitondrana amin'izao ady amin'ny valanaretina izao ny fampidirana amponja ny mpanao gazety izay niseho tamin'ny farany herinandro teo. Mampahatsiahy ny fitsarana mahefa ny filakevitra ambony ho an'ny zon'olombelona, ny demokrasia ary ny tantandalana manoloana iny fanapahan-kevitra izay noraisy ny fampanoavana iny. Nisy ny baiko nataontsika hoe ahena ny olona eponja. Nefa tsika ty mampitombo ny olona ny eponja. Aza ny famonjana azy ve ny zavatra navokany tamin'ny gazety misy azy. Ahetsy ny navoka tao anatin'ny fonja noho ny fatahorana ty fifindrany valinaretina coronavirus ty. Nahoana tsika amin'izao fotoana zao dia mampiditra indray ny olona alalana. Tsy misy ve afahana satria anatin'ny statuenareo ny anareo mana statut particulier si fanamjana ohatran'izay zavatra misy nareo. Mampanany isian'ny zava-doza kokoa noho izao efa ny malagasy izao raha mitohy ny fandraisana fepetra tsy mifanaraka loatra amin'ny tena zava-misy araka ity nanjoa ny mpanao gazety ny Vaovao vaovao ity. Ny fanaovana gazety dia asa faran'izay sarotra. Tany Mahajanga zay dia mijery handball. Dia misy namako anankiray zay zay mpitsara ny handball izy tamin'izay. Rehefa samy nanoana ny ekipa tao dia raha tokony aka carte jaune nisy fanosena tao nisy aka jaune le dia inona ny azo carte rouge no navokany teo dia nitabataba dolo mety iny ty arbitre dia nijerena carte rouge moa izy ty korotana ny lalao teo dia rava sao dia mbotra izay koa ty raika ty. Ny momba ilay fanehoan-kevitra nataon'ny olona iray miasa eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ny amin'ny hoe tsy misy rarahinan'ny demokrasia sy ny fahalalana ny ameana misy eto amin'ny firenena. Tsy tsara ny manafangaro zavatra roa samihafa hoy ny avy amin'ny HCDD. Afangarontsika ny atao hoe état d'urgence sanitaire sy ny état d'urgence. D'accord. L'état d'urgence sanitaire zany dia ohatr'izao misy mifanakaiky aminy
tsy afaka mivezivezy le olona tsy afaka mamory olona fa afaka mamoaka hevitra fa ny état d'urgence anankiray zay fotsiny fa tsisy tohiny iny dia misy zavatra roa miseho na misy firenena hafa anafa mipetraka état d'urgence dia ny filoham-pirenena iray mandray fepetra rehetrarehetra fa amin'ny anankiray izy manohitra zay hevitra lazainy amin'izany na manimpanohitra mampanao avy any ivelany le misy fitoniana sy fifampiresahana eo amin'ny hafa eto amin'ny firenena ity sehatra iray ity manoloana izao ady lehibe hatrehan'ny firenena izao ny fifehezana ny valanaretina coronavirus. Mbola vaovao manodidina izay fitazomana amponja vozomaika ny mpanao gazety ny Vaovao izay dia ny teo anivony fikambana ny mpanao gazety vehivavy eto amin'ny Madagasikara. Fanadihadiana eo namoaka fanambarana io atoandro io fikambana ny mpanao gazety vehivavy eto Madagasikara mikasika ny fanagadrana any Arfine Rahelso tonindra soratry ny gazety ny Vaovao zao ny fanambarana ny fikambana ny mpanao gazety vehivavy ity efa miezaka mafy ny mpanao gazety malagasy amin'ny fanomezana vaovao ho an'ny vahoaka malagasy na dia eo aza ny avizanana sy ny tsindry maro isan-karazany ny famena ara-pahasalamana ihany koa dia tsy manafoana velively ny fahalalana maneho hevitra izay voasoratra soamantsara ao anatin'ny lalam-panorenana ny Repoblika Fahaefatra ho an'ny tany Repoblika ny Madagasikara. I Arfine Rahelso dia mpikambana eo anivo ny vehivavy mpanao gazety koa tsy tokony izy ny fitazomana azy vonjomaika indrindra fa ao anatin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara izao. Noho izany ny AFJM dia mitaky ny amoahana ny Arfine Rahelso ny fanamorana ny fahazahoana vaovao ny fanampina ny asa fanaovan-gazety natao teto Antananarivo ny talata fa 7 ny volana Aprily 2020. Fa ao anatin'ny sedra izay lalovan'ny mpanao gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny mpanao gazety Zokiolona Androany ny mpitondra arak'izany Isugel Ranta teny amin'ny trano fonenany teny Itos. Miradora Benjamina sy indininy izay misedra olana indray ny asa fanaovan-gazety ankehitriny nanomboka tany amin'ny taona 570 sy 700 no taratra fananjaka teto Madagasikara ny famehezana ny loharanom-baovao. Maro amin'ireo mpanao gazety ny mbola vavolombelon'ny tantara niaritra izany nandritra ireo krizy politika 70 sy 700 nafatesany Ratsimandrava tena zavatra tena nanahirana ry zato sahirana mihitsy tamin'ireny mbola tsy tapitra akory ny couvre-feu no tonga miantso ny avy any am-pesa miaraka amin'ny miaramila manao mitondra basy manao inony ty karazana kasika loro any an-trano eny tao fa ilaina ianao taoriny ny taona 570 iny tribunal militaire fa manomboka aty Ampefilo voasava dia fa tsy mitondra poketra ntsony moa na inona fa dia ilaina no atao any am-paosy ny karatra indrindra ny carte de service koa ihany manomboka voasava dia voasava tsy haiko na impolo na impiry vao tafiditra ny vady ny vahoaka amelana malalaka ny mpanao gazety nanao ny asany anatin'ny amehana aiza ny toerana misy ny mpanao gazety efa rehetrarehetra teo zay dia sahirana foana ny mpanao gazety isaky ny misy zava-miseho eto firenetsika sahirana foana na ny fomba andehanana hitadiavana vaovao tongotra milahetsy makelo arivo voatositosika ohatr'izany foana zany ny ainana hatramin'izay loana n'izao zava-dehibe tsika izao okare mba zakana mba tsy ho tonga zavatra dia hoe
mafy loatra am'le mpanao gazety pajereo ihany hoe inona marina ny zavatra niseho. Ratsa ivona foy anefa ny tanjara dia isaky ny fahatelon'ny volana Madagasikara dia mba mankalaza ihany koa ny andro an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Tena miatra ve zany eto amintsika sa mbola mijanona ho nofinofy? Oetiketsy amin'ny garamakento tapena kosa ianao amin'ny ity satria dia andro faharoa ho an'ny fodin'ireo mponina avy any amin'ny faritra ho an'ity androany ity. Raha vao azy dia somary manjavozavona be ihany ny fanapahan-kevitra sy ny toromarika ny fitondram-panjakana ireo mpitatitra ho an'izay zotra makany amin'ny faritra izay. Ndao rahantsika ny fanadihadiany ny njava efa sy Andre Rakotomalala momba izay. Amarika ambin'ny folo sasany Ramakiandoha Tapenaka raha ny fitondram-panjakana dia amin'ny raika ambin'ny folo anan'izy ireo amin'ny faritra andeha ireo mpandesy mpamily ahafahana mahafantatra izay olana izay. Ny fandaminana tato aloha raha ny androany tena nkorotana tsy arakaraky ny eritreretana anazy zany satria le zany ty lasa amin'ny raika ambin'ny folo ny départ nefa hatramin'izao zao mbola tsy départ le automobile. Nefa zareo zany nametra hoe amin'ny raika ambin'ny folo le départ hoe farafatara zany amin'ny raika ambin'ny folo fa le organisation mihitsy zany le atsy asa moa zany ny atetesa amin'ny fanjakana ny tena ny hoe zany aloha pareto amin'ny folo ny farany la rainy tafavoaka teo eto koa mipetraka koa ny olana tena olana lehibe hoe zay chauffeur atao mise en quarantaine amin'le toerana itondrana an'le passager zany raha vao zay ny zavatra misy ny jana marina ny teny Talata hoe za zao anisany azo consigne 18 aloha tanky eo dia avy eo miova 13 indray dia avy eo miova 10 fatatra tsony dia tena marina amin'le izy ilay napetraka za valavakely ny folo masinina kopy tsy laharana olana ho an'ny passager olana ho an'ny tomobile. Tapenaka zany tsy fantatra izay tena marina izy ny tena tompona andraikitra ohatra ny nomaly zao raha andeha zay 3 ambin'ny folo olona lazaina fa ho andeha androany indray lasa nisy resaka indray hoe lasa 4 ambin'ny folo dia mibe zay faharomana ohatra na zao olona roa dia an'le tavy dia nijanona indray izy ny raikilo zay nefa ny io na melomana vady aman-janaka le tena solo tena sy le tena roa tompona andraikitra zany tokony tena le zavatra tena marina fa miorory be tompona andraikitra zany tsy fantatra hoe iza le tompona andraikitra tena azonao atonony eto zay zany tsy hitany hoe izy avaizany tena baiko midina va amin'izy le izy aloha tena mikorotana Arakaraha ty dia misy milamina fa misy mikoronta. Araka ireny fanadihadiana natao ireny dia manay mafy ireo mpamily sy ireo mpandeha amin'izao noho ny fandaminana tsy milamina eto amin'ny Garamakiandoha Tapenaka ity. Izay ny teny amin'ny Garamakiandoha Tapenaka fa iarahantsika mahita kosa ny fibosesehan'olona hivoaka ny trano isan'andro na dia eo aza ny fepetra napetraka ny fanjakana ny amin'ny tsy tokony voana intsony sy nanomboka ny alatsinainy teo naneho ny heviny manoloana izany ihany koa ny avy eo anivony HCDD androany. Ndorantsika ny fanadihadiany Lorette Berton sy Toky Ramarolaha. Azaodika ho vokatry ny fahantrana mibahana amin'ny fiainan'ny vahoaka madinika ny tsy fanarahana ilay fepetra fijanonana an-trano. Misy antony hafa koa nefa no mahatonga ny malagasy tsy hanara-dalàna mandritra izao ady amin'ny valanaretina izao dia ny finiavana handika lalàna tsotra izao. Io toe-tsaina io no poizina ho an'ny fiarahamonina malagasy hatramin'ny taona maro ny fandimby. Sanatria mivava ve tsika mila baikona foana zay vao maharo ny tenantsika. Mila karavasina foana ve tsika vao hitodika amin'ny mombantsika. Afa-tsy zao manana andraikitra manokana zay tsy afahana miala zay ny tokony afaka mandeha. Ny zavatra roa manesika ny olona tea hivoaka ny trano. Ao aloha dia ny fahasahiranana. Sahirana vahoaka malagasy ny ampahany tena sahirana. Ny faharoa indray dia tsy firarahina fotsiny. Tsy tia voafehin-dalàna. Zay dia vokatra ny toe-tsaintsika. Ny gaboraraka rehefa nasorona eritreritran-dahana tany 1972 dia zao izy zao. Mirotsaka an-tsehatra sy manao sorona ny ainy ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izao. Miady amin'ity valanaretina coronavirus ity izay efa ankoditra eto Madagasikara. Fanapintsika azy ireny ny fanarahana araka ny tokony ho izy ny fepetra ara-pahasalamana rehetra izay apetraka. Mitodika manokana amin'ireo
mpitsabo sy mpitandro finaminana izay manao ny NGO zavatra. Mankaheranareo zahay fa vavahasa tandrazana no ataonareo hiaro ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fahiparitahany io valanaretina zay everitsika fa ratsy dia ratsy io. Izay ny makasika niny fa mbola manodidina izay resaka valanaretina coronavirus izay atrany dia isan'ny voakasika mivantana amin'izao fotoana izao ny resaka fampianarana eto Madagasikara. Fantaniana mipetraka araka izany hoe ahoana ny fomba andaminan'ireo mpanabe indrindra fa ny sekoly ny toy ny fampianarana ho an'ireo zaza malagasy aorian'ny fanapa-kevitra izay noraisy ny fanjakana izao. Nisy ny fanadihadiany Lorette Berton sy Tokira Marola manodidina izay. Vanim-potoana namara-paranana ny telo volana faharoa tamin'ny taom-pianarana 2020-2021 iny tapa-bolana voalohany nisiny ny confinement teo iny. Tao anatin'ny famerenana tanteraka ny ankamaroan'ireo sekoly araka izany izay saika hiatrehana ny fanadinana mamarana iny telo volana faharoa iny. Etsy andaniny mbola nianatra ny mpianatra nandritra ny 2 herinandro voalohany tamin'ny volana Martsa ary nandosara-pianarana ny ray aman-dreny. Mbola baraingo kosa ny fandoavana ny sara-pianarana na tsy ho an'ity volana Aprily ity. Talohan'iny zany zay dia fa nisy ny famerenana ny famizana devoir ho an'ireo ankizy ireo ary izay no namafisina zany tanatin'ny 15 andro voalohany iny. Tamin'ny latsinainy tokony nisy famerenana ny ankizy taty ampianarana zany ahafahana indray mameno toromarika zany nefa araka ny fanapa-kevitra ny toromarika ny filoham-pirenena moa zany dia hoe toy indray ny confinement misy ihany ny toromarika izay efa mena ny ray aman-dreny mba hanaovan'ny ankizy révision. Ny volana avril miankina ny zavatra misy hoe vita ve le 15 jours confinement fandroany ity indray dia miverina mianatra sa ahoana miankina amin'izay zany satria raha tsy mianatra mihitsy aloha zany ny avril raha ny tokony misy tsy tokony andeha collage ny ankizy fa raha ohatra miverina mianatra amin'ny le 19 dia mandoa sara-pianarana ny ankizy. Raha nitsangana sy nahazo ny anjarany avokoa ny sokajy nasa fivelomana rehetra manoloana ny fizarana fanampiana avy amin'ny fanjakana nandritra iny tapa-bolana voalohany iny tsy mba nisy ny resaka kosa ny momba ireo mpampianatra eny anivo ny sekoly miay tena. Tahaka izany ihany koa ny tompon'ireo sekoly tsy miankina izay miankina betsaka amin'ny vola alohan'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Betsaka ny voakasiky ny fanampiana izay avy amin'ny filoham-pirenena avy amin'ny fanjakana moa zany mazava ho azy nefany ny mahagaga zany dia ho an'ny mpampianatra. Ny mpampianatra dia misy fizarana anankiroa, misy ny chargé de cours izay atongavany aty ampianarana no andoavana volana azy fa misy fixe izy ireo ary betsaka amin'ny fixe mibetsaka no chargé de cours dikan'izay zany na mianatra na tsy mianatra ny mpianatra dia tokony andray karama ireo nefany ireo mpampianatra ireo dia tsy nahazo ary tsy voakasika ireo fanampian'ireo mihitsy izay anova averika eto anova kantroavo amin'ny mpitondra fanjakana jerevo ny mpampianatra ary ny tompo-tsekoly torak'izay koa satria ny tompo-tsekoly rehefa tsy mianatra mpianatra dia tsisy zavatra raisiny koa zany eo tsisy zavatra azony ataony zany eo. Manoloana ny adetren'i Madagasikara amin'ny resaka valanaretina coronavirus izao dia ny sesesy ny fanampiana avy amin'ireo fikamarana maro samihafa toy ny teo anivon'ny OMS, ny banky iraisam-pirenena, ny FMI ihany koa mahakasika ny amin'ny ady ho an'ny tsy mikaretina coronavirus izay. Efa betsaka moa ireo mangataka ny mangarahara ny amin'ny fitantanana izay. Nisy ny fanadihadiana nataon'ny Noro Fitiavana teo amin'ny sariny Mano Randriamalala mahakasika izay. Mitohy hatrany ny fanampiana atolotra ilay teratany Sinopa ny foe fantsoina hoe Jakma. Fandroany adina amin'ny fianaky ny aretina Covid-19 aty amin'ny kontinanta afrikana izao. Izay nambarany tao amin'ny compte Twitterany ny alatsinainy 9 Aprily. Ahitana fitaovana maro karazany toy ny fitaovana fitsapana hafanana, ny aron'akanjo, ny tapimbava, ny sari-tanana sy ny maro hafa. Firenena 420 aty Afrika no isitraka izany. Fa ankoatra izay, anisan'ireo firenena misitraka ny fanampiana maro avy any ivelany koa i Madagasikara, noho isika izay mbola voasokajy ho firenena manitra aty Afrika. Ao ny avy amin'ny OMS ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana, mitentina $230 raha $3.7 miampy $100 kosa ny avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ary $5.7 ny avy amin'ny FMI
fanampiny eo amin'ny lafiny fahasalamana sosialy ary ekonomika. Mitotaly ray sy telonjato faingo 7.20 tapitrisa dolary ny fanampina sy ny trosa. Saika mbola sorabola avokoa ny ankamaroan'ireo. Manoloana ireo karazana fanampina samihafa, mangataka ny siny mangarahary eo amin'ny fitantanana sy ny fampiasan'ny fanjakana ny vola ny pahay toe-karena. Takiany pahay toe-karena Serge Zafy-Mahova ny fanaovan'ny fanjakana ny drafitra matipaika. Tokony atao laharam-pahamehana ihany koa ny fijerena ireo mpitsabo, ny lafiny fampitaovana ireo hopitaly manerana ny Madagasikara. Ilaina ny manao fitiliana ireo olona voakasika amin'ny vantana, ao ny sivily sy ny miaramila. Zava-dehibe ihany koa izy ny fametrahana lamina eo amin'ireny sehatra fikarohana fohy ezaka ireny, eo koa ny sehatry ny ekonomika. Araka ny nambarany ity pahay toe-karena Serge Zafy-Mahova ity tao amin'ny pejy Facebook. Fa anisan'ny manahirana ny fianakaviana maro ihany koa amin'izao fotoana ny fahamehana izao ny misafidy ny sakafo hohanina, indrindra fa ao anatin'izany hoe fiatrena ny fahasalamana izay. Nisy ny fanadihadiany Miradora Benjamina sy Andra Kotomalala manodidina izay. Anatin'ny fotoanan'ny fihibohantsika izao, maro amin'ny tokantrano malagasy no misafidy ireo sakafo vetivety devonina, tsy lafo vidy nefa mora karakaraina. Tafiditra ao anatin'izy ireny ny paty. Ilaina nefa ny mahay mandanjalanja ny fihinanana izany mba tsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana. Ny fihinanana farine blanche be loatra na ny farine raffinée. Rehefa hoantsika be loatra io dia mamay inflammation ny ambitsinay satria misy ny gluten ao anatiny ao, misy singa ihany koa mety hanimba ny flore intestinale. Dikan'izay zany amin'izao confinement izao miazakazaka be tsika amin'ny fitehirizana sakafo basina farine blanche dia tokony limitena le fihinanana azy, tsy hoe ratsy akory ilaina ihany le izy fa mety hanimba ny mety fitondrantenan'ny bakteria ao anatin'ny tsinaitsika ka dia ilay 80 sy 70 isanjaton'ny cellule immunitaire na ny selan'ny hery fiarovana amintsika dia mety ho reraka ireo ka tsy afahantsika miady amin'ny bakteria na virus. Dia oza mieritreritra hoe saodia misy fandraisany amin'izay ny mampiakatra be ny resaka tahana coronavirus any amin'ireo firenena sinoa na italiana satria raha vadinihana dia anisan'ny firenena tena mihinana an'ireo karazana sakafo abazina farine blanche ireo zareo. Izany hoe mety ohatra iray fotsiny izay fa be dia be ny facteur mety mahatonga an'ilay fiakaran'ny toan'ny coronavirus. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia fantatra amin'izao fa isan'ny firenena mitondra fahaisana noho ny tsy mikaretina coronavirus ny France amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra dia mahatratra 3.37 ireo namoiny ainy tao anatin'ny 420 ramonja. Noro fitiavana sy Manoro Andriamalala no mitondra ny andindininy izay. C'est un triste record depuis le début de la crise. Nanomboka ny volana Martsa, 2.740 ireo olona matin'ny coronavirus tany Frantsa. Mahatratra 3.7 ireo namoiny ainy ao anatin'ny 420 amin'izao. Tsy nitsahan-tombo ireo tena tratrin'ny tsy fahasalamana atao amin'ny trano famelomanaina. Raha 7.790 ny alahady teo, lasa 2.770 amin'izao. Mahatratra 7.7 sy 7 ny tranga voamarina ho coronavirus taorian'ny fanaovana fitiliana tamin'ny alalan'ny PCR amin'izao, raha 7.7 sy 2 sy 7 ny alahady teo. Farafahakeliny 7.2 ireo maty hatramin'ny nanomboan'ny fianakiovalana aretina io tany amin'ny trano fitsaboana médico-sosialy tany Frantsa. Manoloana izany, miantso ny Frantsay ny minisitra ao an-toerana mba tsy hanao ambanin-javatra ny fihiboana ho fisorohana aktivalana aretina ity. Tsy mora ny ady ho izy ary ny tsinako dia tena mahazo vahana eny anivony toeram-pitsaboana. Izany indrindra no antony mahazava-dehibe ny famporisiana ny olona hijanona any an-trano. Dia igny ndraika no mamarana ny vaovao-ansena tamin'izao alina izao isaorana anao nagnaraka ny hatramin'ny farany mankasitraka ny namana mpagnano gazety niaraka nagnangona ireo vaovao ireo isaorana koa ny teknisiana nampita mivantana izao fampahalalam-baovao izao. Aza misaraka amin'ny fahitalavitra MBS veloma tompoko.